Iroly MERCIA naemtra rahampitso ny famoahana ny didy feno mystère ny fanenjehana azy. Fifidianana loholona to saritsary mpifidianana. Fahafatesany tompokolahy RAMAFADRAHONA tsy COVID-19 velively no nahafaty azy hoy ny fianakaviany. Dia mbola mikafaliana trano tompokolahy sy tompokivavy no hitsidiako ny tokantranonao amin'izao aliny Alarobia FAHAFATESAN'I ny volana Oktobra taona 2020 izao tonga soenao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao manasanao ampanajana ihany koa anaraka ny fotoanan'ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena avy hatrany ary no ndeha nokafatsika ny vaovao amin'izao alina izao dia miakatra fitsarana androany Iroly MERCIA ministry ny serasera teo aloha. Naratra ora maro moa ny fanadihadiana natao azy teny anosy teny. Asinandria malala tahiry ny aina. Olona efatra voasaringotra no niraharaha tamin'ny hetsika tsy nahazoana lalana ho famoahana ny Berija Ravelomanatsody etsy Ambohipo no anenjehana ireo olona telo ankoatra ny Ari Laurent Rajason na Iroly MERCIA. Voasaringotra piray tsy kombakomba tamin'ireo olona ireo Iroly MERCIA ary izay no vesatra anenjehana azy. Tokony androany ny daty voatondro ivoahan'ny didy saingina emitra ho an'ny rahampitso indray izany. Etsakilany dia hitadiavana hevitra trany ny hitazoman'Iroly MERCIA any Amponja Vonjimaika. Amin'ny dossier Andriamatoro Iroly MERCIA placé sous mandat de dépôt zareo tamin'ny 16 juillet, izany hoe tokony ho tapitra amin'ny 16 octobre raha afakapito zany. Raha ohatra zany ny lôjika dia tokony hoe raha fahanalava n'ilay mandat de dépôt dia tokony tamin'ny fitsarana androany 14 octobre no natao ny fanatrehana teo alavaina ray volana ohatra. Fa ny mahagaga nataony zareo tamin'ny fitsarana tamin'ny 12 octobre. Io fitsarana tamin'ny 12 octobre io Andriamatoro Iroly MERCIA tsy mahafantatra ny fisin'io. Izaho avokat tsy mahafantatra ny fisin'io fa mijery dossier fotsiny dia gaga mahita an'izay soratra eo anatin'ny dossier. Io zany tsy fantatro hoe fitsarana ahoana na fitsarana taiza no nanaovana n'ilay fanalavana n'ilay mandat de dépôt zay. Ankoatr'izay dia mahatokony fahendren'ny fitsarana ireo vady amanjanaka ity ministra ny serasera teo aloha ity. Sans commentaire moa zany izay fianakaviana fa samy hitantsika teo avy ny interrogatoire sy ny contre-interrogatoire dia matoky izay fianakaviana matoky fahendren'ny fitsarana dia miandry am-pitoniana ny valan'ny rahampitso. Vaovao politika kosa indray dia mitohy hatrany ny fanoherana ny fifidianana izay teren'ny fanjakana atao fifidianana loholona mazava ho azy izay teren'ny fanjakana atao amin'izao fotoana izao. Mpanao politika iray avy any Atole Arena no naneho ny heviny mahakasika izay androany. Fanadihadiana amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Princy. Omaly tamin'ny 2010 no nifarana ny fametrahana dossier firotsahana ho fidiana loholona teto Madagasikara. Ny isa 470 manerana ny nosy. Tsy misy afa-tsy kandida avy amin'ny fitondrana sy miaradia amin'ny fitondrana avokoa ireo kandida 470 ireo. Satria na dia tsy kandida mpanjakana avy amin'ny Irmara azy ireo kandida hafa dia toa saritsarina kandida ihany miara-miasa ary manohana ny fitondrana. Ankoatra ny tsy maharadalana azy dia taratry ny tsy fanajanan'ny demokrasia ihany koa. Ny fifidianana senatorial. Ity fifidianana sena ity dia rehefa mijery zahay tsy tokony hatao zany ary tsy tokony forcena zany ny fanaovana n'ity fifidianana satria mahita zahay fa tokony hipetraka ny chef de la province angamba izy zay ny anarana ao anatin'ny constitution dia anatin'izay ao ny conseil provinciaux eo ny chef de région anatin'izay ao ny conseil régional izay anatin'ny mpifidy vaventy ary mbola misy commune maromaro zany no naverina ary nisy ihany koa ny nanao requête midiky zany fa tsy tafapetraka soamantsara zany ny olona tokony hanao ny fifidianana ny mpifidy vaventy dia normal zany raha tokony tsy ho natao io élection io. Tsy haiko hoe ino le kajikajy politika anatin'izay ao fa teo taloha ny fitondrana mpanjakana dia nilaza fa tokony ho ravaina ny Sénat fa mandany vola. Zao ndray atao ndray ny fifidianana Sénat tsy hay hoe ohatra ny lasa miovaova le hevitra dia sy hainay hoe kajikajy politika ve mahatonga an'izany sa inona sa efa fantatra mialoha fa ho majorité ao anatin'io androm-panjakana io ve ny entité anankiray.
fa eo amin'izay lafim-baovao izay atrany dia hita izao fa tsy manaja ny fenitry ny tany demokratika ny fifidianana loholona izay kasana atao eto Madagasikara ity hoy ny fanehoan-kevitra mpanao politika iray fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prince atrany. Tsy nihemotra tamin'ny fanapahan-keviny amin'ny fanatontosana ny fifidianana loholona ny Madagasikara ny faha 20 ny volana Desambra izao mihitsy ny fitondram-panjakana. Na dia teo aza ny fanehoana ny tsy maharadalana azy fa eo ihany koa ny tsy fanajana ny demokrasia. Ny mahagaga amin'ity saritsary-pifidianana ity ihany koa dia ny fahitana ny tsy fanana ny fitondrana ankehitriny olona. Ny ankamaroan'ireo kandidam-panjakana mantsy dia na olona efa tsy lanim-bahoaka tamina fifidianana teo aloha na olona efa mitana andraikitra ambony amina ministera. Ohatra ny fosiny alaiko any amin'ny faritry ny Toliara io ve faritany Toliara io sisy zanaky Toliara misy ao ve ka ny zanaky ny olona avaty osy no lasa candidat any Toliara ary efa député ary président ny groupe parlementaire eo aloha GPR zany mametraka fanontaniana zay am'zany na zanaky Toliara mametraka fanontaniana na izany Irmany ny latsany any de le ministre ny fanatanjahantena am'izao zay fantatsika zay ve maparany lasa donc le zany fifidianana unilatéral anio fa de miara mijery zany mpamatsy vola satsika vahoaka zany amin'io o inona ny zavatra tiana atao aorinan'io ny zavatra tianao atao araky le fanontaniananao teo mampandinika politika anay de koa satria maro anisagna ary amin'ny assemblée nationale chambre basse maro anisagna ty amin'ny chambre haute ty amin'ny Sénat de anao zay tiana ataony am'izay zay kitikitika ny lalam-pandrenana io anao référendum zany nefa zahay avaty amin'ny fanoherana de mametraka hoe tsy ilaina zany référendum zany. Vaovao ny politika izay atrany dia hanomboka ny talata 20 Oktobra izao ny fivoriana ara-potoana ho tanterahiny anteny eto Madagasikara. Tolo-dalàna maro ny hodinihana amin'izany fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prince atrany. Araka ny lalam-pandrenana indroa isan-taona ny fivoriana ara-potoana eny anivon'ny anteny ny volana Meno voalohany ary ny volana Oktobra. Samy ny talata fahatelo amin'ireo volan'ireo avokoa no hanomboana azy izay samy maharitra 80 andro. Teto bola panjakana na sy pantsina na ny loi de finance rectificative ho an'ny taona diavana no anisan'ny tolo-dalàna dinihana ny volana May. Miankina amin'ny toetra ara-pirenena kosa no ampiatson'ny gouvernemanta ny hanaovana fivoriana tsy ara-potoana na session extraordinaire izay tsy mihoatra ny 12 andro. Dia ny mahakasika ny teto bola panjakana zany hoe ny teto bola panjakana fototra na ny hoe loi de finance initiale 2021 zany no anisan'ny lahadinika lehibe zay atsona ny parlementarotota amin'ny fivoriana ara-potoana io. Ao anatin'izay teto-bola panjakana zay dia anisan'ny andrasana ny ahitana ny marobola zay manamarika indrindra ny fanomerana an'ireo olona zay niara-ambony na koa orinasa zay niara-ambony na nydrobaina tamin'ny raharaha 7 zay zany no andrasan'ny solombavambahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny atokotiko Madagasikara ny indrindra hoe ho hita taratra aveo anatin'izany teto-bola panjakana zany ny mahakasika ny lalàna amin'ny feny mpanohatra zay andrasana fatratra ny didy fampiarana amin'izao fotoana izao an'io lalàna zay efa lany teny anivon'ny anteny-meram-pirenena io zay marihana fa nisy ny volavolan-dalàna nentin'ny solombavambahoaka iray izay niantony anivon'ny anteny-meran-doholona amin'izao fotoana izao izay marihana fa na izy tenany mitondra ny volavolan-dalàna io aza dia tsy tonga akory niatrika ny fivoriana teny anivon'ny anteny-meran-doholona ka heverinay fa tokony hampiarina ilay lalàna efa nisy teo aloha ary efa nakatoaviny ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Akoatr'ireo moa dia mety hisy ihany koa ireo tolo-dalàna samihafa entin'ny gouvernemanta arosany. Vaovao manodidina ny tanàna Antananarivo renivohitra kosa indray tena natateraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety teny Ambojatovo teny androany ny mpanolontsaina avy amin'ny Kamba niaraka tamin'ny Clémence Raharnirina mikasika ny olana iainan'ny tanàna Antananarivo amin'izao moa no anisan'ny votoatin-dresaka tamin'izany. Nzavandremaefa Andry Rakotomalala. Mitohy atrany ny fanaovany ben'ny tanàna amboletra amin'ny fanapahan-kevitra raisana avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Taorian'ny nandaninany teto-bolan'ny commune araka amin'ny 24 izay notsopahan'ireo mpanolontsaina maro anisa dia miroso amin'ny famarotana ny tanin'ny commune indray ny ben'ny tanàna ankehitriny. Tsy manaiky izany anefa ireto mpanolontsaina ireto noho ny antony maro samihafa.
nisy tany anankiroa ny ray teny manolotrony tany antsoina hoe manolotrony commune izay eo Anosy Zato ary ny ray antsoina hoe Villa Angèle 2 commune eny Tanjombato. Izahay dia milaza ary manamafy fa tsy tao anatin'ireo olona izay nanaiky ny fivarotana an'ireo tany ny tanànan'Antananarivo ireo. Izahay dia ao anatin'ireo izay milaza fa tsy tokony na androany na ho rapitso na afaka 10 taona tsy tokony hivarotra ny taniny ny commune Antananarivo renivohitra. Raha te hanome ny tany no ampiasain'olona izy dia misy ilay antsoina hoe bail amphithéotique izay fomba fanao ary izay foana no isany natao tao anatin'ny tanànan'Antananarivo nandritran'izay fotoana izay ary tokony izany no natao fa tsy session izay session izay dia midika hoe an'ilay olona tanteraka ilay tany ary tsy ho ananan'ny commune fahefana intsony. Dia izay zany no teboka voalohany. Ankoatra izay tsy nazava tamin'ireto mpanolotsaina reto ihany ny fomba nentin'ny ben'ny tanàna namarotana ny tany. Tsy fantatray ankehitriny hoe firy metatra toradroa, firy ara na firy hektara ireo tany izay amidy ireo ary tsy fantatray hoe iza marina ireo olona izay nivarotana azy mipetraka fotsiny hoe asana l'IRV dia mipetraka fotsiny hoe prime immobilier fa tsy fantatray hoe aiza ny siège social an'ireo tsy fantatray hoe aiza ny adresan'ireo olona ireo. Tsy fantatray ihany koa hoe firy marina ny refin'ny tany izay omenan'ireo olona ireo satria teboka fotsiny no napetraka ato hoe ny superficie an'ilay tany izay ho amidy dia teboka fotsiny napetraka teo fa tsy misy fanazavana zany précision momba ny refin'ny tany izay ho amidy. Mikasika ny fitoriana izay napetraky ny mpanolotsaina komba kosa indray izay nolavan'ny tribunal administratif dia nilaza izy ireo fa tsy lavolefony ary ampiakatra ny raharaha nanivon'ny conseil d'état. Fa manana netaetany ihany koa ireo mponina eny Vontovorona eny manoloana ny fahasimban'ny lalana eny amin'ny Cury izay mampijaly tanteraka ny mponina amin'izao. Manoloana izany indrindra dia nisy ny tafa ho an'ny mpanao gazety no tontosain'izy ireo teny Vontovorona teny androany. Asinandria malala tahiry ny aina. Na maitany na fahavaratra dia mampikolay ny mponina eny Vontovorona ny aratsy lalana eny amin'ny Cury. Samy mitondra faisana amin'ity tany mena be ity avokoa na ireo trano eny manodidina na amin'ny mpamily. Izay mpitatitra zany dia tena mahatsiaro mijaly amin'ilay fampiasana amin'ilay lalana amin'ilay faratsian'ilay lalana indrindra fa rehefa tonga ny fahavaratra tena tsy azo ale mihitsy ilay lalana. Rehefa maitany ny vovoka tena mampijaly an'ilay fokon'olona eto ianao nefa tsy maintsy mandeha anao tapaka ny resort rehefa mipatina dia vaky ilay pneu hainao itsika ihany nefa ny falafony vidina pesy amin'izao fotoana izao fa dia tena midangana tokoa ka dia tena mijaly izay mpitatitra tompoko. Mangataka araka izany ny solotenan'ireo vahoaka mba hijeren'ny tompona andraikitra ity lalana ity. Efa nangataka foana ihany zany ny fokon'olona tetỳ amin'ny fokontanina tanety teo nefa ny apahankely fotsiny zany no valy vita pavé zany amin'ny andohany misy apahankely vita Ambotsara telo atanety apahankely vita zay fotsiny zany mbola vita ety fa ny fatra 13 zany dia mbola tsy nisy ny kasiana tsy afa-tsy izay fotsiny no vita zany. Ka mangataka ny amin'ny raponareo fanjakana reo tompoko mba amboariny lalanay fa tena ratsy nefa nanao ihany ny commune teto efa namboatra ihany nefa hitantsika tsara hoe rehefa avy ny orana tena enjana ny zavatra mahazo anay eto. Hitantsika zao reo taxi be hitantsika rehetrarehetra reo misy tonga hatrany ivelo any amin'izany ambato felana zany tena lavitra zany toerana zany fa rehefa tonga ny fahavaratra dia rojona vy mihitsy ny reny laroa reny hidina makaty hitondrana olona mitondra vokatra sanatria misy marary ihany koa vao herinandro zay mbola tsy ampy herinandro nisy marary naterina tany amin'izany toerana hoe Ambomanandray zany dia ny zavatra nitranga tao anatin'izay ratsy ny lalana ny tomobila tsy afaka dia ny fatorana tamin'ny mpitondra moto mihitsy nafatotra amin'ny lambahoany ilay marary naterina tany amin'ny toerana misy azy. Lafim-baovao tanteraka kosa indray dia manoloana ny tsao sy ny vaovao miely mikasika ny nahafatesany mpanakanto RAMAFADRAHONA dia nampiantso mpanao gazety teny Andavamamba teny androany ny fianakaviany. Teny an-toerana ary nanao ny fanadihadiana Injavandremahefa sy Andry Rakotomalala. Nandritra izay fotoana nahalasan'ny mpanakanto Tompokolahy RAMAFADRAHONA izay maro ny fenandeha fa Covid-19 no nafaty ity andrarizin'ny mozika malagasy ity somary nahalasa sainany maro rahateo ny fomba nandevenana azy.
nanamafy anefa ny fianakaviany androany fa aretin'ny prostate efa nitaizazy hatrinela no nitarika ny fahafatesany izany hoe tsy misy ifandraisany velively amin'ny valanaretana coronavirus no nafaty ity mpanakanto ity. Ny alatsinainy faraka amby 20 septambra dia nodimandry izy rehefa nodimandry izy dia nolazainy fa covid-19 nafaty azy kanefa tsy nisy valina testa PCR nivoaka na ny lakamisy nidirany hôpitaly nanaovana testage voalohany na ny alahady nanaovana testage faharoa dia mbola tsy nivaly, mbola tsy voaray ny fianakaviana hatramin'izao andro iresahana izao. Koa noho izany dia lavina ny fianakaviana ny filazana na iza milaza fa maty ny covid-19 raha tompokolahy Rakotomafadrahona Alphonse. Nampalahelo ireto fianakaviana ireto ihany koa ny fesika nataony hiraka avy amin'ny tompony ndraiky mpanjakana nandritra ny fandevenana ity mpanakanto ity. Faharoa manaraka izany dia nambenana vavabasy ny fianakaviana tamin'ny raha rehetra izay natao, na tamin'ny famonosan-damba-ndrazana na tamin'ny fandevenana hatreny amin'ny fasana dia mbola nambenana ireo mpitandro ny filaminana mirongobasy izahay. Teo anelan'izany rehetra izany dia niezaky ny nandamina ny fokon'olona sy ny vahoaka ny fianakaviana satria nampalahelo ny zavanitranga ary tsy mendrika ny olo-manga sy olo-pirenena toy ireny ny fihetsika nasehon'ny fanjakana nandritra iny fandevenana sy fahafatesany Rakotomafadrahona Alphonse iny. Araka izany dia mampitandrana ireo minimanelo vaovao tsy marina momba ity raharaha ity ireto fianakaviana ireto nanana tambazotra serasera izany na ny amin'ny amanjery samihafa. Fa andeha ho any amin'ny faritra kosa isika tao anatin'ity vaovao manaraka ity any Mahajangany dia isan'ny toerana tsy mbola misy toeram-pitsaboana sy fianarana amin'izao ao amin'ny komina Ambovondramanesy komina Ambalakida mitaraina manoloana izany ireo mponina any an-toerana samy mamonjy MBS Mahajanga no mitatitra amintsika ny andindinin'izay. Tanàna lavitra indrindra ny Ambovondramanesy, commune rurale ny Ambalakida, district ny Mahajanga faharoa. Tsy hitan'ny olom-boafidy, tsy hitan'ny fitondram-panjakana, tsy misy ny fitondrafitrasa vita na ndray azy. Mijalo mponina, toeram-pitsaboana tsy misy, toeram-pianarana tsy misy. Any ka any amin'ny 9 metatra no andanandreo mpianatra ditongotra fa mahita an'izany sekoly izany. Any mba misy aloha hatreto dia vovo iray ho an'ny mponina maro amin'ny ity toerana ity izay akan'izy ireo rano. Ary mila horitra izany ankehitriny. Ambovondramanesy amiko dia apetrako hoe maizina pototry ny jiro tanàna zay tokony manana ny lanjany, manana fahilany nampalaza azy nefa hatramin'izao ka hatramin'izay mbola tsy nisy ny zavatra maha-Ambovondramanesy ny Ambovondramanesy efa tokony nanana hoe fotodrafitrasa maro na ny commune raha fa tokony ho azony ity toerana ity fa saingin'ny olona zay tompona ndraiky trisantsokajiny isan'ambaratongany mandalo fotsiny eto aminay eto fa ala-pirenena faefatra mialan'ny Mahajanga no misy an'ny Ambovondramanesy tsy mba akaiky volan'ny fianoarana fa tratrany afolavitra tsy azo amindrony. Aza oeza araka izany ny fanjakana amin'ny toe-javatra misy amin'ity toerana ity varena lavitra tsy mety ambany masy ve sa tratrany ilay hoe tsy mba mahita afa-tsy nitendriny. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanao izay faraherindy Inga Alpha Condé sy ny mpiaradia amin'ny androany nandritra ny fampelezan-kevitra izay nataony tao Haute-Guinée nambinitsoa velositraka sy Manora Andriamalala. Naresaka aoka izany ny fampelezan-kevitra nataony filoham-pirenena Guinéana teo aloha Alpha Condé tamin'ity anio ity andro farany ahafahan'ireo mpilatsaka fidiana nanatanterahana ny fampelezan-kevitra tany an-toerana raha tany amin'ireo sisitany samihafa no nanatanteraka izay fampelezan-kevitra izay ireo mpiaradia amin'ity filoha teo aloha ity dia tao an-tampon-tanàna kosa no nanatanterahany sy namaranany izany hipoka ny tanàna raha nambaran'ireo mpiaradia amin'ny Alpha Condé moa dia mbola miandrandra fandresena trany izy ireo matoa izy lany ity filoha ity nandritra ny fimpitoana fitondrana indro misesy dia mahay mitantana ary mamim-bahoaka tsy manaiky izany moa ireo avy amin'ny antoko-panohitra efa reraka sady efa antitry Alpha Condé ho izy ireo ka hiara reraka aminy koa ny firenena raha mbola izy hatrany no hitondra eo raha ny filazan'ireo avy amin'ny antoko-panohitra ny fitondrana ny Guinée dia mitovy amin'ny toetra sy ny fomba fitondran'ilay mpitondra ihany ny fiainam-pirenena.
Etsika maranana ny vaovao amin'izao alina izao ity sary hafakely ity vaovao hafakely ity dia tsy inona izany fa mahakasika indrindra ny dia nataony Donald Trump tamin'ny hirany YMCA dia ho rahantsika ary mahakasika izay. Anisan'ny tena malaza amin'ny tamazotra tserasera moa ity dia nataony Donald Trump ity nandritra ny fampelezan-kevitra no tanterany. Dia izay ihany koa mamarana ny fotoana ny vaovao tamin'izao alina izao apatsahivy kely aloha ianao fa hoarainao amin'ny aorianan'izao vaovao izao ny famerenana. Ny fandaharana ny arahana tamin'ny solombavambahoaka ny Madagasikara Maître Hantra Razafimanatsoa sy Fidèle Razarapiera tany Toamasina tany mikasika indrindra ny orinasa Tico dia izay ihany koa no mamarana ny fotoana fampalalam-baovao tamin'izao alina izao mankasitraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny velomandra-pitafy tompoko ho amin'ny manaraka indray.